afa-po amin'ny fitondrana jonary mampiana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana araky ny fanambarany io hariva io tamin'ny alalan'ny Antsoa Tarby. Eny mbola nanekarana tamin'ny fitondrana tsy mbola misy ho izy ny fiovana nisy, tsy nisy ny zava-bita. Sokafiny MBS sy ny radio Madao i Marc Ravalomanana niova langage ity filoham-pirenena teo aloha ity androany raha toa ka nilaza hatrany izy fa vonona ny ara-iasa amin'ny fitondrana hatramin'izay. Politika ny fanjakana amin'ny fanofanana sy ny fampanananasa ny tanora io no velabelariny mpanao gazety Hilda Sinjo ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Vahiny amin'izany Andriamatoa Louis Lesing, tale général fampanananasa eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa. Nisokatra androany fiadiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja basketball na ny Afrobasket U18 Men 2014 zazalahy nanokatra ny lalao malisy Madagasikara. Ary farany any ivelany sarotra hatrany ny toedrarà ao Gaza anjato ny namony aina hatramin'ny omaly tsy fantatra ny efa ran'ilay miaramila israeliana tsy hita popoka nalain'ny vondrona Hamas babo ny tafika israeliana nilaza tsy mahafantatra izany kosa ity vondrona islamista palestiniana ity sy olo tena avy amin'ny vondrona Hamas palestiniana ihany kosa no fantatra fa ho an'ny kerana io ny andrindriny avy hatrany. Manitra sy mandroatra reky izy nasasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony Mac sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony Mac. Vovon-tsavony Mac, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Safady. Lalao, inona vaovao? Fandehaisana zany? Manahoana? Andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vato koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona ry ianao ny membibisety? Miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy prix de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatrany io dia efa afaka amin'ny série abonné aho. Aiza, zany Rehefa mandovoly eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony tarimarika 410 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraky ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao ale. Manomboka izao, afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao ray abonnement Canal Plus. Ankafaliana trano tompo klasy tompo vavy ny tsy dianay ny tokantranonao amin'izao alina izao tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampalambaovao ny fahita lavitra kolo ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany niova langage araka fomba fiteny tsy matokony fitondram-panjakana ankehitriny intsony ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ankoatra ny fangatahana ny fisokafany radio fahazavana sy ny MBS vonona ny atrika ny fitsarana ary tsy matahotra izany ny filoha teo aloha raha nambarany tamin'ny Antsoa Tarby teo anatreo andreo Pombazy io hariva io tsy misy zavatra vita ny nataon'ny fitondrana ankehitriny raha nambarany hatrany ka etao Andriatsilavy no mitatitra izay. 5 taona sy tapany ampy izay fahanginana izay raha ny feo amin'ny Macron tamin'ny ity anio ity. Nanamafy izany ny Antsoa Tarby izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy tavaverina eto an-tanindrazana ny tenany ary tsy matahotra ny atrika fitsarana raha toa ka misy ny porofo mazava eo an-tanan'ny mpitsara. Tsy matahotra mihitsy aho ny atrika fitsarana raha izany ka fitsarana marefa manala tsara sy manana tsara fatafana itsara. Ary manana tsara zay porofo entina nabelohana sy anenjena. Tsy matahotra mihitsy aho ary zao no nangataka ny fitsarana eo asefirenena hoe atao ny fitsarana sy ny fanahy fa tsy nanao ratsy tamin'ny malagasy aho. Mazava fa mirona amin'ny fanoherana ny ankolafy Ravalomanana raha izao zava-misy izao. Dila ve ny feim-potoana ny fanarahana momba ny hoafy politika ny tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, nilaza ity filoha teo aloha ity fa hangataka fihaonana amin'ny SADC sy ny firaisambe Afrikana. Mamenatra ho izy ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy ankehitriny, fampanantenana ny betsaka, tsy hita izay asa vita,
voalaza manokana amin'izany ny ministry ny raharaham-bahiny. Any ministry ny raharaham-bahiny anefa tsy tahotra tenatra dia samy tena mpangady azo atao standardena na atao akapodemantina fotsiny any fampivaram-pirenena mamenatra na dia mienoka zay raha eto hoe voren'ny volana ny teo a dia tamytenyatafio hoe tsy natao amin'ny akapodemantina kory ny fampivaram-pirenena ka dia akataka ny afiketio amenatra teny an'izany ary hoe aminareo tsy natao anentsika izy aniza aho amin'izao mitevinao fa kosa mampaty aho mampaty ahy aho ary mampafantatra fa dia aoka hifanatra zavatra atao aho nantenytena fa tsy ho lasa teny pokaty fotsiny fitenenana ary pesaka natao a sy fampanatsenana dia be fa ny action asa natao a tsy misy. Ankoatra izay nateriny fa tsy maintsy azo ny pasiporo ahafahany miverina eto an-tanindrazana ary manao antsoava amin'ny FFKM ny tenany mba hikatsaka ny tena fampihavana-pirenena marina. Mitohy hatrany ny hetsika amin'ny retim-pomba ny filoha teo aloha ireto. Ny alatsinainy ho avy izao indray no fotoana ny fanomezan'izy ireo anohizana ny fitakiana hidiran'ny ravalomanana eto an-toerana. Araka ny fanadihadiana natao hitambatra indray ny ankolafo telo Zafelbert, Ravalomanana ary Ratsiraka nahitana an'ireo olony ankolafo hafa ireo teny amin'ny Macro androany. Iova indray ve ny fifandanjahan-kera eny amin'ny anteny-meram-pirenena ity fanambaran'ny filoha Ravalomanana ity izay niaraka tamin'ny fitakiana ny anokafana n'ireo haino manjery ary nipoitra herinandro taty aorianan'ny nivoan'ny Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel na teny Tanimora ary 3 andro aty aorianan'ny nilazan'ny mpitandro filaminana fa misy mikonikonina fanakorontanana eto an-drenivohitra. Fa tsy anjaran'ny HVM ny mametra ny daty anaovana ny fifidianana be ny tanàna. Vonona ny andray anjara amin'izany kosa nefa ny antoko. Izay ny fanambaran'ny randrinarivony Jobarson itolakandro io nandritra ny fametrahana ny birao vonjimaika ny antoko politika ity tany amin'ny faritra faefatra ao Atsimon-drano mitoy ny fanapariana ny antoko ny filoham-pirenena ny fotony fanadihadiana izay hoentiny Hilda Asinjo. Mbola tsaroana ny fametrahana ny antokon'ny filoham-pirenena roa volana lasa zay. Mitoy ny fanapariana ny HVM ankehitriny. Eo an-dalana ihany koa ny fametrahana ny rafitra ifotony tsy antoko ity. Mitety ireo distrika izy ireo amin'izao fotoana izao ary manamafy fa misy mpanaraka ny antokon'ny filoham-pirenena. Mariako etona zany a fa ireo olona rehetra ireo zany a efa ao anatin'ny HVM efa miditra anatin'ny HVM daholo zany ireo fa tsy olona atsotsona fotsiny moa zany. Zay izy zay. Tatoato nandeha ny resaka fa manao ny fomba rehetra anemorana ny fifidianana be ny tanàna ny HVM amin'izao fotoana izao mandra-pijoroany ny antoko politika ny fotony. Nanamafy kosa nefa ny filoha lefitry ny antoko fa vonona ny andray anjara amin'izany fifidianana ho avy izany izy ireo saingy tsy anjarany kosa ny mametra ireo daty ka tsy miankina amin'izy ireo izany fanemorana izany. Io any ministera mikarakara zany, ny senita mikarakara zany fa tsy anjaran'ny HVM fa rehefa miteny zareo hoe zone calendrier izay very mety anaovana izy ny HVM ny vonona foana na roviana anaovana azy fa tsy miankina aminy any ny fametrahana an'le daty fa miankina amin'ny fitondram-panjakana ka dia hitantsika eo izay daty ho apetraka zareo zany. Zao hetsika karazana hetsika ohatran'izao ve fa izy nefa manana communal Lizany tsy hoe fanomanana communal ka matoa zao fihetsiketsehany zao no atao dia izay koa tsina ny HVM mba mijery any koa ny mahasony olona mba mijery any koa ny sambatan'olona nisy atokantrano hoe na inona nefa mbara amin'ny mahantoko politika ny joro ara-panjakana ny HVM taty aorianany nahalany filoham-pirenena ny Ratsonary Mampianina izany hoe ny mahazandry ny indrindra azy mety amin'ny rindran-damina sy paikady politika apetraka izy ireo ny fiemorany datin'ny fifidianana. Tao anatin'ny kabariny nanamafy ny filoha lefitry ny antoko HVM fa ny fahavorian'ny olona teny Itos io tolakandro io dia proof fa misy manaraka ny filoham-pirenena. Fivoriana izay nampahafantarana ireo mpikambana amin'ny antoko isaky ny commune amin'ity distrika Atsimon-drano ity. Fivoriana izay narahana fizaram-bary sy fampanantenana asa sosialy hafa ihany koa anefa. Fivarotana tanindrazana ny fikasana ifampiarahana momba ny Ilzepar saony kandida be ny tanàna James Saratsima omaly namoro-panao gazety ity mpandalina politika ity nentir'izy ireo nanazava momba ny tondrozotra iray antson'izy ireo hoe fanorenana fa efambahoaka tompony fiandrianan'ny pirenena isan'ny voatondro molotra hitarika vahoaka hidina an-dalambe moa ity mpanao politika ity fanadihadiana iarana misitraka Ravony Arsan.
na dia tsy voatonona anarana aza nandritra ny fiona tamin'ny mpanao gazety nataony mpitandro ny filaminana ny alakamisy farany teo na tsy ary voakasika izany itra amin'ny Saratsima izay voalaza fa nitarika olona hidina an-dalambe. Nambarany fa nahazo fampirorohona ireo rehetra tokony hanatrika ny valandresaka sy ny laobary andasy nataony omaly teny amin'ny trampokin'olona Analakely raha ny fanazavany. Fotoana izay nanolorany ny antsoina hoe tondrosotra amin'ny fanonerana fahefam-bahoaka tompon'ny fandrianam-pirenena. Afaka mividy sambo maro be nareo fa tsy tambatambazany vahiny amin'ny sambo d'occasion. Ny azan-dranontsika fotsiny nefa par million d'euros no azontsika amin'io. Maninona tsy rahantsika malagasy le izy. Tanindrazanao nge io miaramila isany e. Dia alao miara-miasa tsika, alao ho an'ny tanindrazana aloha fa tsy ho an'ny sasany. Izay koa nge ny sloganareo ho an'ny tanindrazana e. Ao anatin'ny Front Patriotique Malgache no misy an'ity mpanao politika ity, ary isan'ny kandida ben'ny tanàna efa fantatra fa hirotsaka eto an-drenivohitra. Noresahany maly ihany koa ny momba ny Îles Éparses, isan'ny adievitra ny ainga hatramin'ny fiandohan'ny Repoblika Fahefatra. Notondrony ho mpivarotra tanindrazana izay nikasa ifampiraraha momba izany. Raha malagasy no na varotra na mikasa hivarotra ny harem-pirenena dia tsy anaiky isika fa amin'ny io resaka hoe Îles Éparses io dia nositsika io madidy io. Nefa misy mitady hoe hanao négociation n'izy io. Tady io nefa ny fa ianao tsy eo amin'ny fitondrana eo foana mandrakizay. Nosy dia ny malagasy. Ka na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy overina amin'ny malagasy. Tsisy ny fidy anao hoe hivarotra tanindrazana teto. Mazava angambo izay. Fa ho an'ny malagasy io ary fanazavana atao amin'ny malagasy le tondrozotra izay ho zaraina aminareo na mpitondra fanjakana aza dia amenaiko io. Mazava fa somary mirona kokoa amin'ny fitsikerana ny fitondrana ankehitriny ity mpanao politika ity, na dia tsy miara-dia amin'ny atoko-panohatra aza. Isanokiana ihany koa ny fizarana hoenina n'Antananarivo renivohitra raha toa hizarazarana azy mba ho azo amin'ny resaka fifidianana ny tanjona. Mila mazava aloha ny fitsipika ifampifehezana izay tokony hiainga avy amin'ny fokon'olona raha ny fanazavany. Fa pejy hafa kosa indray dia sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny orinasa madinika ny fisian'ny anteny menavarotra manerana ny nosy. Misy 420 izy ireo, eo amin'ny 4,5 alina kosa ireo mpandraraha raisin'izy ireo an-tanana. Eo amin'ny fampiroboroboana ny fifanakalozan'ny anteny menavarotra sy ireo mpandraraha kosa indray dia nomeny ministeran'ny varotra ny federasiona ny efitrano eny an-tanimena. Manomboka izao, eny no isin'ny foben'ny federasiona. Notontosaina omaly moa ny fanaovatsony ny fifanarahana. Manana ny lanjany eo amin'ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina ny fisian'ny birao vaovao toy izao. Fanampanazavana. Ny fédération dia manana rôle vavana indrindra satria mifédéré, izany hoe mifédéré ny chambre de commerce manerana ny nosy ary niresahana teo hoe misy 24 chambre de commerce manerana ny nosy ary io 24 chambre de commerce io dia miparitaka any amin'ny faritra. Ary ireo no ivondrona ny mpandraharaha any amin'ny faritra satria azo adino ane fa ny mpandraharaha indrindra ny PME dia tena hoe reny chambre de commerce reny sisa miaro azy sy manampy azy amin'ny asa rehetra izay tokony ataony. Hitanareo zao raha resaka importation zao matahotra izy nanao importation nanao exportation satria tsy hainy hoe inona ny tokony ataony. Dia reny chambre de commerce reny no sisa manampy azy amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao na fitadiavana lalam-barotra na amin'ny fanampiana azy amin'ny fikarakarana ny tartarasa anondranana ireny produit. Fa 570 isan-jato ny lalam-pirenena rehetra eto amintsika kosa no mbola mila fanamboarana na fanatsarana. Raha ny kajy natao ministeran'ny asa vaventy omaly dia $2 miliara no vola ilaina amin'ny fanamboarana ny lalana manodidina ny Madagasikara. Hatreto anefa mbola ny apahany amin'ny vola io ihany no efa azo antoka fa ho azo. Erinirina Rabary manao fanadihadiana. $570 tapitrisa no efa azo antoka fa ho azo amin'ireo mpamatsy vola amin'ny resaka fanamboaran-dalana eto amintsika. Mbola maro anefa ireo lalam-pirenena mila fanamboarana maika noho izy ireny ankinana ny fampiroboroboana ny sehatra famokarana eto amintsika. Fanatsarana no azon'ny ministera atao hatreto raha nambaran'ny ministry ny asa vaventy ary efa vonona ny volana tanterahana izany. Raha ohatra ka ny fonds de routier ny resantsika dia tokony amin'ny 40 milliards d'ariary no vola tokony hiditra aty ampiasaina fa eo amin'ny appel d'offre andeha lancena zany efa misy 20 milliards d'ariary zany anaovana appel d'offre avy ato amin'ny ministère anaovana ny entretien zany.
Isan'ny lara-pahamehana amin'izao asa fanamboaran-dalana ataon'ny ministera izao ny fanatsarana tao amin'ny lalam-pirenena fa 10 iny eo anelanelan'ny sonerany vongo sy mananara-varatra. Ny herinandro voalohany amin'ity volana aogositra ity no hanomboka ny tolobidy amin'ny asa fanamboarana ary ny famatsim-bola avy amin'ny bady no entina anatanterahana ny asa. Ankoatr'izay, alohan'ny farantaona tanjon'ny ministera ny zéro nid de poule na ny tsy isian'ny lavaka intsony amin'ny lalam-pirenena faharoa, fahefatra ary fahafito. Ametraka paikady vaovao izy ireo araka izany entina hikojakojana ny lalana. Étude moa zany fa tiako fotsiny hoe hanao étude ny ministère eo amin'ny transporteur ary fantatsika moa fa reny mpanjifa reny ny olona tena hoe ampiasa ny lalana dia tiako hazavaina amin'izareo hoe andeha ny asa. Rehefa afa-pona rao fandehana asa dia hanao proposition zahay hoe misy olona mpamatsy vola ho avy dia hamatsy vola hanamboarana lalana dia isako mandalo kosa dia mandoa vola kely. Maro ny fampanantenana isan'ny andrasana ny fanamboarana ilay autoroute na ilay tetikasa Grand Tana. Efa antaonany maro ihany koa no ny andrasana ny fanatanterahana ny fanamboarana lalam-pirenena fa 470 izay mampitohy ny faritra loatra mangoro amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Andrasana araka izany ihany koa ny fanatanterahana ireo fampanantenana nataon'ny fanjakana hatramin'izay. Eo amin'ny pejy toekarena kosa indray dia asa mivantana 200 sy asa tsy mivantana 100 no isokatra iaraka amin'ny fisokafan'ny ferme d'État ny Vohimasina ao amin'ny distrikan'ny Fianaratsoa roa. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra dia afaka 3 volana no hiverina isokatra ity orinasa mpanao enambifotsy ity ary orinasa tsy miankina no hitatana azy. Ny alatsinainy 29 ny volana jolay lasa teo moa no nametrahany ministry ny indostria ny Vato Feizoro amelomana indray ity orinasa ity tany an-toerana izo rakotondrina. Kirihitra ala sy rindrina vitsivitsy sisa no tazana eto amin'ity orinasa goavana eto Vohimasina ity. Ratsaivina fiompiana omby sy kisono natao teto. Ireo ihany koa nahodina ho lasa enambifotsy sy charcuterie. Isan'ny sangany tamin'ireo orinasa gasy ity orinasa ity. Efa tamin'ny fiandohan'ny Repoblika faharoa no noraisin'ny fanjakana ity toerana ity saingy noho ny tsy fahampian'ny fikarakarana dia izao rava sy tsy misy azo raisina izao intsony. Ty toeran'ity dia anisan'ny orinasa nalaza tato amin'ny faritry Besileo ka ny zavatra natao tato taloha zany dia regny henam-bifotsy sy ny fangodinana ny vokatry ny tany tahaka an'iregny hoe ny vary zany tato nisy tato natao tato zany zavatra zany tato ny poivre tato koa regny mananasy regny natao confiture. Averina osokafana indray izy ity rehefa nikatona sy rava efa ho 12 taona mahery izao. Ny orinasa tsy miankina zanakala no handray ity toerana ity ary zone économique spéciale zanakala no iantsona azy manomboka eto. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra vola mitentina ray faingo 300 miliara ariary ny teti-bola entina nanganana ity toerana ity. Ato mifampiankina aby. Ohatra hoe ataontsika resaka zany antombotsika amina voanjo. Ny voanjo zany dia basé zany amina fambolena voanjo, izay voanjo karazany tsara. Dia igny voanjo igny le torotoro azonay avy aminazy io itezanay kisoa izay agnodinanay charcuterie atao eto satria teto taloha nisy charcuterie izay niantoka hena ho an'iregny miaramila français niady tagny ivelany tagny. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra hatrany afaka 3 volana dia hanomboka hiasa ity toerana ity. Averina hatsangana avokoa ireo fotodrafitrasa rehetra. Amin'ny voalohany, olona 90 aloha no hiasa mivantana ato ary ankizy mahery ny 500 no azo tombotsoa amin'izany. Rehefa ho tafatsangana tanteraka ny orinasa, olon-tsotra sy teknisianina manodidina ny 20 sy 200 no ilaina hiasa eto. Ankoatr'izay, olona 100 hafa ihany koa no azo tombotsoa amin'ny alalan'ny famokarana fary sy voanjo. Milina fitotoana koba ho an'ireo ankizy eto amin'ny komin'ny Vohimasina no ahodina ato voalohany. Afaka enim-bolana vao hanomboka isokatra ireo fitrandrahana hafa toy ny fanodinana menaka voanjo, ny fanaovana enambifotsy charcuterie ary ny fanamboarana jus amin'ny fary. Tamin'ny fandalovan'ny ministry ny indostria tany an-toerana ny alatsinainy 20 ny volana lasa teo nametrahana ny vato fototra famelomana indray ity orinasa ity. Amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblika dia voninahitra ho an'ny tenako ny mametraka an'ity vato mba orinasa ho atanjaka ity orinasa ho zay ho asangasika eto Vohimasina ity androany ary ho reharehany Madagasikara ary mba ahitany tanora sy ny mponina rehetrarehetra eto asa. Raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity, tanjona amin'izao fitsidiana sy fanokafana ny indostria maro isan-karazany izao ny fanomezana asa ny malagasy rehetra. Ary isan'ny tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana na ny PGE izay hanomezana asa maherin'ny 10 hetsy izay.
dia ny fanadihadian'izy orakotondrina iny koa no antsika mivadika amin'ny pejiny sosialy. Manomboka ny volana aogositra miavaka ity volana ity, 5 ny zoma sy sabotsy ary ny alahady ny volana aogositra. Tombony ho an'ireo mpivarotra amin'ny toeram-pitsangatsanganana misitaka kely ny renivohitra izany ny fiandohan'ny volana aogositra moa izay zoma sabotsy ary alahady ary falan'ny volana iny koa izay zoma sabotsy ary alahady izay samy fotoana fandraisam-bola avokoa ary misy zoma sy sabotsy ary alahady telo eo anelanelandreo. Isan'ireo faly ary nilaza fa anararoatra izany ny mpivarotra eny amin'ny lalan'ny bypass iny. Fanadihadiana hoentiny Michel Ranarjon. bypass toerana be mpandeha indrindra rehefa farany herinandro tahaka izao. Mpivarotra maro no hita ety, enina tapitrisa isaky ny farany herinandro, io no vola mihodina isaky ny mpivarotra iray nanontanianay teny bypass amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Ny alahady no fotoana tena mahabetsaka ny olona ety. Etsakilan'izay raha toka nanomboka ny zoma ny ankamaroan'ireo mpivarotra ety no mivarotra, misy ireo mahafady volatra amin'ny 2 tapitrisa isan'andro ary mety hitombo noho izany rehefa alahady. Mbola manantena mihoatra an'izay izy ireo no ny fahalavan'ity volana izay ahitana zoma 5, asabotsy 5 ary alahady 5. Misy kosa ny fepetra ho raisin'izy ireo manoloana izany. Mampitombo entana satria tombony ho anay zany. Fitombon'ny herinandro zany aminay dia mahatsara ny tsena. Ny azo antoka aloha ho lavy ity volana aogositra ity noho ny fisian'ny farany herinandro 5 be izao, izay tsy miverina raha tsy indray mandeha isaky ny 13 sy 700 taona. Misy ihany ny zoma, sabotsy, alahady ny 5, saingy ny fisehon'izany amin'ny volana aogositra tahaka izao no 100 taona amin'ny maro ihany vao miverina. Hanao izay ho afany amin'ny fampidiram-bola ireo mpivarotra no itety andro lahajanahary io ary manantena fa ho betsaka lavitra noho ny mahazatra ny olona. Izay aloha izany izao no antenainay satria mahavakansa sany andro dia betsaka ny olona miala voly dia miandro izay manantena izay fa ho be ny olona ka. Etsakilan'izay ny volana aogositra ihany koa no fotoana fandehanana fialan-tsasatra. Ny olona eto an-drenivohitra izay reraky ny rotoroton'ny fiainana andavanandro na eo aza ny fahasarotan'ny fiainana, mbola misy hatrano no mieritreritra andeha hisitaka kely ny renivohitra. Mila mahay mandrindra araka izany ny isa-tokantrano. Betsaka kokoa ny farany herinandro izay mety hamoahana vola noho ny fialan-tsasatra, ny fidiran'ny mpianatra sy ny fitaovan'ny ankizy ihany koa izay tsy maintsy tsinjovina amin'ny volana septambra. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 12 taona sokajy zazalahy izany. Tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina izay nandraisan'ny firenena manerana ny Afrika 7 anjara moa tamin'izany. Tamin'ny lalao izay nosokafany Madagasikara sy Mali moa dia nandraisy tamin'ny 770 no 450 ny ekipa pirenena malagasy. Tena nitoerana ihany koa i miarantsoa mitaritra antsika izay fanikafana ny lalao teny Mahamasina izay. Taona 7 raika amby 12 13 4 fa ny efatra amin'izao i Madagasikara no mampiatrano ny fifaninana pirenena ety anivon'ny Afrika na ny Afrobasket. Raha ny Afrobasket sokajy sy vehivavy ny voalohany tamin'izany, nanaraka azy ny Afrobasket senior zazalahy tamin'ny taondasa ny Afrobasket latsaky ny 12 taona zazalahy ary izao indray dia ny Afrobasket latsaky ny 12 taona zazalahy. Nakotrokotroka lanonam-panokafana izany ariva teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Firenena 7 manerana ny Afrika no nandray anjara tamin'ity fifaninana ity, anatin'izany Benin, Mali, Mozambique, Côte d'Ivoire, Égypte, Angola, Tunisie, Gabon ankoatran'ny Madagasikara izay mpampiatrano. Nanome voninahitra ity lanonam-panokafana ity ny ministry ny fanatanjahantena. Ary nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy taorian'ny filaharan'ny sainam-pirenen'ireo firenena 7 mandray anjara. Ary tia maneho ny kolontsain'ny firenena manerana ny Afrika noho ny alohan'ny lalao fanokafana izay nihaonan'i Madagasikara sy Mali. Tsy aivina fa i Senegal izay tsy tonga niaraka tamin'ny Uganda no tompony anaram-boninahitra farany tamin'ny taondasa.
Fatony mazatra dia rehefa sabotsy toy izao no anarahanao ny zanam-pandaharana question d'actu va Inilda Sinzo Andriamatoa Louis Leseng tale général ny fampananana asa eo anivo ministera ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa iresaka makasika ny politika ny fanjakana amin'ny fanofanana sy ny fampananana asa ny tanora arao avy hatrany. Tonga soa indray tanatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao tanatin'ny zanam-pandaharana question d'actu amin'ny ity androany ity Andriamatoa Louis Leseng izay tale général ny fampananana asa eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fanofanana ara-teknika no vahintsika horaisina amin'izao fotoana izao. Miarabanao tonga soa tanatin'ny fandaharana. Miarabanao sy miaraba ihany koa mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny vaovao nalaza tamin'ny fiandohany ity herinandro ity dia ny atrikasa lehibe izay mitanterahana teny amin'ny CCI Vato nijerena indrindra ny mikasika ny sehatry ny fampananana asa sy ny fanofanana teto Madagasikara. Andriamatoa tale général ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aminao mifanojo ny fijerina ny ministera misy anao sy ny politika mpanjakana amin'ny resaka fampananana asa dia ny mikasika ny fampidirana ao anatin'ny fanarahan-dalàna ireo sehatra izay tsy manara-dalàna amin'izao fotoana izao. Inona no mety hoe asa miandry ao anatin'izay fampanarahan-dalàna ny sehatra tsy manara-dalàna izay. Manatitra ny fisaorana aminao indrindra koa ny manaraka ny fandaharana. Marina tokoa fa voaresaka tamin'ny fionambe teny Vato tamin'ity herinandro ity ny mikasika ny ataontsika hoe secteur informel ozy ny amin'ny teny frantsay. Zava-dehibe io satria maro dia maro ny asa misy any kanefa ireo asa ireo dia tsy maharitra ary ny sasany mba tsy lazana hoe ny ankamaroany dia azo lazaina hoe tsy mahavelona. Rehefa natao zany ny fandinihana dia ampiroboroboana io sehatra io, ny fomba fampiroboroboana azy dia fanofanana mba ho matianina amin'ny zavatra ataony ny olona anatin'io sehatra io. Dia manarak'izay zay fampiroboroboana azy no hitondra azy miandalana makany amin'ny ataontsika hoe secteur formel. Ohatra hoe rehefa voamarika fa manana mari-pahaizana ohatr'izao na ohatr'izao izy eo amin'ny lafin'ny fanaovana ny asany dia afaka hitondra azy zay makany amin'ny findramam-bola ampiroboroboana ny asa ataony. Zay fandeharany an'izay dia efa mitondra azy makany amin'ny formel. Dia mivadika zay rehefa anirinany ahafahan'ny fanjakana ahoana moa zany manoratra azy ara-panjakana zany dia andohetra izy. Any mantsy ny anisan'ny zavatra angizabe fa tsy hoe informel fotsiny ohatr'izao fa ny formel mantsy mandohetra tsika rehetra zao manana asa ara-dalàna ataoko hoe ara-dalàna ny filaza azy dia mandohetra. Reny olona ireny azo lazaina hoe tsy mandohetra ka rehefa formel izy dia tokony mandohetra ary manana misokatra ho azy zany varavarana maro ahafahany mampiroborobo kokoa ny asa ataony. Eo amin'izay fampiroboroboana ny sehatra tsy manara-dalàna na ny secteur informel izay ihany satria miresaka ianao hoe fampiroboroboana fanampiana amin'ny lafin'ny fampiofanana ohatry ny ahoana zany le eritreretina ho apetraka. Ny fampiofanana zany dia mba ho hain'ny olona kokoa ny asa ataony. Zay iray. Ary manarak'izay mampakatra ny fari-pahaizana. Ny zavatra misy mantsy ny ankamaroan'ny mpiasa eto Madagasikara indrindrandrindra fa neny ambanivohitra dia tsy dia azo lazaina hoe mahay manahoana ny asa ataony. Ary zay zavatra zay no mahatonga ny informel betsaka satria mianatra ny ankizy ohatra hoe tonga ny ambaratonga faharoa izy dia tsy mahazo BPC na tsy mahazo baka dia miala mitsoaka ny andaharana ny ampianarana dia manao asa tselikeny. Zany hoe rehefa manao an'ireny asa ireny izy na mivarotra aza tsy azo lazaina hoe tena hainy mivarotra ka zay le hoe fahaizana amin'ny ankapobeny sy ny fahaizana asa izay zany no tsy maintsy omena azy. Ary zay ny politika ny fanjakana. Filoham-pirenena efa laza hoe misy tanora maro averina miasa mba hanana fahaizana dia rehefa aveo izy afaka miditra amin'ny sehatra ny asa.
efa natsidika teo ihany ny sehatra eny ambanivohitra izay ny antotanisa farany dia hoe misy ny 20% ny malagasy teny hivato ihany koa dia ny voalazanareo ary nisongadina fa ho ampiroboroboany io sehatra io ohatra ny ahoana indray ny tosika hoentina ao anatin'izay. Ny amin'ny ankapobeny a ny etoka malina ny fanontanianao rehefa namoaka ny valin'ny fandinina nataony ny consultant ny ara-niasa taminay dia hita fa hoe ny fanafodiny zavatra rehetra eo amin'ny lafiny asa eto Madagasikara dia ny fanofanana. Io zany a mitariky mahatonga ny olona ahay ny asany kokoa dia bebe kokoa le famokarana. Rehefa bebe ny famokarana zany dia betsaka koa ny vokatra, dia betsaka koa ny zavatra atobaka eny amin'ny tsena, dia miakatra ny vola etsetretsetra. Ka any zany ny fototry ny rehetrarehetra raha eo amin'ny lafiny hoe asa fampananana asa eto Madagasikara dia ny fanofanana arak'asa. Any ny fototra. Na vola manahoana atobaka eto Madagasikara ka mbola tsy mahafeny asa ataony isika malagasy dia tsy tonga amin'izany hoe fambantroany zany. Noho zany ny fanofanana ihany no fototry ny rehetrarehetra. Manana mpanofana afaka hiatrika an'ireo filana rehetra ireo ve isika eto Madagasikara manahoana ihany koa ny fotodrafitrasa izy ve araka izany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ho an'ny fanofanana fotsiny eo amin'ny sehatra misy anareo? Tsy maintsy apetraka zay ary zay ny zavatra nivoaka teny vato, zavatra nisy zavatra ngezabe nivoaka teny vato a eo ny famoronana asa. Misy ny avy any ivelany ampiasa ny volany aty amintsika fa ny rafitra manofana ny malagasy hiditra amin'ny asa ho foronina rehefa aveo mbola tsy misy, mbola tsy vonona amin'izany tsika. Ary zay zany anisany andraikitry ny ministera dia anangana ny rafitra ahafahany manomana ny asa zay mety ho hisy atsoatsy sy manatsara nefa misy. Lazaiko anao fotsiny fa ny toeram-panofanana eo ambany fehiny ministera amin'izao fotoan'izao lycée technique et professionnel sy centre de formation professionnelle 20 monja. Tsika nefa ny 22 millions. Ny ankamaroany zany a tanora noho izany a mitady asa na tokony anatsara ny fahaiza-miasana. Ka eo zany mipetraka ny hoe tsy maintsy misy rafitra matipaika vaovao ajoro ahafahana miatrika ny zavatra ho avy indrindrandrindra ireo mpanambola ampiasa vola eto amintsika. Efa miresaka an'izay fanatsarana ny fampiofanana izay hatrany ianao Andriamatoa le Jeneraly, fanontaniana ihany koa ny mikasika ny sehatry ny fitrandrana goavana eto amintsika betsaka ireo antsoina hoe tetikasa na projet miaingana efa tafapetraka ny zava-misy nefa tsy manana ny main d'œuvre qualifiée amin'ireo sehatra ireo isika hisy fijerena manokana ve zay eo anivon'ny ministera nareo? Tsy maintsy misy ary anisan'ny tsongaiko eto dia ny fitrandrana ny arenaky ibony-tany. Tsika tsy manana teknisiana tena momba an'izay dia tsy maintsy atsangana zany zao ny rafitra anomana ny tanora amin'izany sehatra zany. Eny ary ankasitrahantsika Andriamatoa Louis Laisainga izay hita le Jeneraly ny fampananana asa eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fanofanana ara-teknika namaly ny fanontaniana tamin'ity androany ity tato anatin'ny fandaharana question d'actu dia izay ihany koa no mamarana ity zanam-pandaharana ity ametrahako ny mandra-pitafaonao ho amin'ny manaraka indray velomary tompoko. Any ivelany kosa indray sarotra trano toetra rao Gaza anjato ny namony ainy hatramin'ny omaly tsy fantatra ny efa rano ilay miaramila israeliana izay tsy hita popoka nalainy ny vondrona masibabo ny tafika israeliana milaza tsy mahafantatra izany kosa ny vondrona islamista palestiniana solitena avy amin'ny vondrona Hamas palestiniana kosa no fantatra fa ho avy ao Caire anio fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Nandaboka ilay fifanarahana fampitsarana ady mandritra ny 7 ora tao Gaza. Sisy lany ny fifandarofana bomba hatramin'ny androany noho ilay miaramila israeliana tsy hita popoka. Manameloka ny Hamas ny tafika israeliana amin'ny fanaovana babony namany. Ezekilany manday izany ny vondrona islamista palestiniana. Vokany 7 ny olona maty hatramin'ny androany.
Tsy voafidy intsony ny toerana ianjeran'ny bomba, sekoly, toeram-pivavahana ary ny oniversite ho ity lehilahy ity. Israely etsakila nilaza fa bomba telo avy amin'ny Hamas no nandaroka ny Tel Aviv. Israel izay nanamafy hatrany fa mbola tsy nahazo vaovao mahakasika ilay sous-lieutenant tsy hita popoka hatramin'ny omaly. Savao ireo lavaka ambanin'ny tany na ny tunnel nataon'ny Hamas hitadiavana ity miaramila tsy fantatra na maty na velona ity. Anio no andray nisolo tena avy amin'ny Eurotonta, Iker, saingy nilaza tsy ho tonga amin'ny fampionana ny Israelianina. Dia indrarao Proche-Orient iny koa no entina mamarana izao fampahalam-baovao izao. Aza dinoina amin'ny valora sasany no anarahanao ny fampahalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Aorian'izay kosa ilay fandaharana izay vokarin'ny sampana fampahalam-baovao alalino iarahana amin'ny zorakotondrina iresaka momba ny antom-piveloman'ny mponina any amin'ny faritry Fenoriva-Tsinanana sy Sonerano Ivongo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray.